diantana izany no anarana omena ity fandarana vaovao ity. Diantana satria miainga avy amin'le fiteny mahazatra hoe atao diantana ny fiainana, jerevana ny lasa mpanjinina ny hoavy. Aviaiza moa no mipira ny Madagasikara. Eo anivon'ny ranomasimbe Indiana moa zany misy atsika ny mpikaroka archéologue professeur Rafolo izay mpampianatra eny amin'ny université d'Antananarivo. Izy vao nahita fikarohana vaovao momba ny fiavian'ny Madagasikara. Vokatry izany rehetrarehetra zany hita fa tamin'ny taona 710 no nisy an'ireo olona avy any Indonésia ireo voalohany tao Madagasikara. Fa nisy fikarohana nataon'ny archéologue na hita. Ny vaziva dia mitovy amintsika tekniky malagasy tekniky zao. Io zany zavatra voalohany tiako entina hoe tokony hitandrina mihitsy isika rehefa mandray ny fanambarany ny olona hafa firenena. Fa ny zavatra fantatra aloha hatranyzao ahekeny maro dia hoe ny vaziva no mponina voalohany talohan'ny fanjakan'Andriamanelo izay tamin'ny taona 710 ny vahoaka izay mipetraka talohan'izay daty izay zany dia azontsika sokajiana hoe zay ny vanim-potoana tamin'ny fahavazimba na ireo olona izay mipetraka tao Madagasikara voalohany zany antsoin'ny vahiny hoe proto malgasy. Ireo zany. Nahoana no tena hoe tamin'ny fotoana nanjakan'Andriamanelo aseo ny fetsy satria teo zany dia nisy civilisation vaovao izay namolaka ny vy natao fitaovam-pamokarana, natao fitaovam-piadiana tamin'ny vanim-potoana izay voalazako teo zany. Ny Malagasy dia avy any amin'ny faritsy Afrika no anisany nipoirany ary apahany tao anatin'ny fikarohana vaovao io ny avy any amin'ny faritra Azia sy